filomarika Ravalomanana sy ny ankohonany nahazo fisaorana avy amin'ny filohan'ny FJKM dia tsy amin'ny Coliseum omaly. Fampidirana fitaovam-piadiana tsokosoko teto Madagasikara, voamarin'ireo loholona fa tena nisy, nampidirana mialoha ny valim-pifidianana. Firehetana teny Anosy be Andrefana faharoa tsy manan-kialofana very fivelomana fianakaviana 70 mahery. Alatsinainy fahavalambin'ny folo ny volana janoary ny taona 2024 amin'ny kafaliany indray ary tomboky lahy sy tomboky vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao alina izao manolotra ny araba no sady manasa anao sady ihany koa anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny fiarany. Araka ny efa natolotra tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tontosa omaly tetsy atsonjo be ny fitrotroana ambavaka ny filohan'ny FJKM sy ny taom-piasan'ny FJKM amin'ny taona 2024 ity. Tonga maro ireo pindo ary niditra indro ny fiangonana. Tamin'ny fidirana voalohany no tonga niarany ombambavaka tamin'ireo pindo ny filomarika Ravalomanana izay nahazo fankasitrahana manokana. Toy izao indrindra ary mahakasika izay tateriny Asin'Andriamalala Manora Andriamalala ary Toky Ramarolahy. Fotoan-dehibe ho an'ny mpino FJKM ny andron'ny omaly. Tonga maro ireo kristiana niarany ombambavaka ho fitrotroana ambavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankohonany sy ny taom-piasana 2024. Nandritra fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny FJKM mody nisaotra amin'ny filomarika Ravalomanana ny tenany tamin'ireo foto-drafitrasa natolony tetsy amin'ny kolejy teolojika Ivato. Isika dia nanapa-kevitra hankalazan'Andriamanitra ny faharoanjato taona ny sekoly protestante FJKM. Ka nitsangambaton'izany dia itoerana ivitoerana fampampianatra anerimariso any Ambatondrazatra. Asa fototra ilentsika Ravalomanana sarobidy ny sekoly na ny sekoly tena miamarika ambany na ny université avelotsanantsika. Ny fanamby izao hoe FJKM tsy menatra ny sekoly. Alefaso mianatra ny sekoly FJKM mazakazareny raha mbola ny sekoly FJKM mandry Ravalomanana. Aza menatra ny sekolitsika. Raha hitanao fa misy zavatra leso koa mampisalasalanao ampipiron zanakao dia resopitala miasa ny mpampianatra sy ny tale ny flankevitra ny sekoly fa tsy ny sekoly na misirana fa naraka amin'izany tsika menakavy azano manoloana hoety mamitra zany asa zany. Ny toerana faharoa Ravalomanana dia Ivato izay misy ny kolejy teolojika antsika Ravalomanana. Misaotra n'Andriamanitra lehibe sika ary mety ny ray aman-dreny izay misotena ny komity ny faharoapolo taona FJKM fa nanangana ny trano ngeza be Ivato isika ho an'ny toeram-panomanana fitandrina. Misaotra n'Andriamanitra amin'ny fosika manontolo isika ny ramezaka anatosika mianakavy mitariny komity. Nefa mamela ny sotra manokana kosa satria eto izy fa misotra manokana ny fianakaviana marika Ravalomanana fa nanao be mihoatra misika rehetra izany fianakaviana izany. Atao fatony ambarako izany. Ary tamin'ny farany 10 novambra dia tonga ny komity nanolotra mpady azo taminay brofobeny FJKM ny fanalahidy ny trano ngeza be io ary dia azo ampiasaina tsara ny trano. Nahatra oraromo ny fanompoam-pivavahana fidirana voalohany ka ny mpitandrina Zarazaka Jean-Louis no nitondra ny toriteny. Eto ravana no ny fitiavan'Andriamanitra dia manao asa fanarenana izy. Tsy mihevitra afa-tsy ny manorina fiainana vaovao sy mamboly ny tontolo iainana tsara voatra. Miainga avy amin'izany Andriamanitra tia izy. Na Andriamanitra fitiava ara-tsoratra masina raha teo izany. Hoy izy hoe ity tany efa nao ity dia ho tonga tahaka ny salevely ary ny tanàna efa foana sinao dia misy ponina sady asiana manta ka dia ho fantatry ny jenjilisa sisa manodidina anareo fa izaho Jehova no manorina indray ny efa rava sy mamboly izay efa foana. Ny filohan'ny FJKM moa dia miantso ny kristiana rehetra ao amin'ny FJKM hitandrina hatrany mahalona ny fiparitany valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga mpiara-monina kosa indray dia trano azo valam-be 70 tafo no kilany afo androany maraina
teny amin'ny fokotany Anosy be andrefana faharoa anjatony ireo trabona noho izany. Eo ihany koa ireo tsy manana trano ipetrahana intsony ka manao antsoavo ny amin'ny tokony ijerena azy ireo. Ravirazafy Mahenina sy Tahiry Nianary no teny an-toerana mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Ora roa teo eo no faharetan'ny afo tato anatin'ny tanàna iray teto amin'ny fokotany Anosy be andrefana faharoa. Saika efa namonjy ny asa fivelomany avokoa ireo trabona nandritra io fotoana io. Trano efa ravan'ny afo sisa noho ny vatanana, ireo biby fimbo kosa na mahitao na nisy nangalatra na voaterina mity mora. Zay fo amin'ny roa maraina teo amin'ny tamin'ny fidofito nisy olona niatso ohatrany hoe olona nandalo niatso anay teny etsena hoe mainy trano fandana vonjeo zay tokony ho voavonjy. Kanjo moa zany tena niezaka be anao ne tsy nahatratra tsony fa tonga dia efa kila frehatra mitratranao teo. Dia ohatrany anay zao kisoy enina mahitao dia vola 2 alina sy 3 tsy frehan'olona aza le vola. Tsisy tena tsisy trano ipetrahana. Le afo zany ohatrany afo vatanana vato fa netomboaly afo moa zany tsy fantatsa hoe inona ny tena netomboaly afo afo nydrehetsa be. Za moa andeha hiasa maraina tamin'ny fito sasany teo no nahita an'le afo nydrehetsa dia natson'olona hoe ramose avy apio zay. Be courant be moa zany le tsahazo dia nitselatselatra be le courant dia sarotra niditra ao anatin'le resaka courant zany. Mipopin zany ny tonga teo fa efa somary taraikiraiky ihany koa ry zalavo tonga satria lalana miditra mankaty mantsy zany sarotsatsa tsy amezatsiny azy moa zay fa efa tonga teo ihany izy moa nanao ny asany. Raha nandobo moa izy tominay nanaovana an'le fitifirana ny rano aty tsy misy. Toerana ipetrahana aloha zany mba mialokaloka kely amin'ny fianakaviana ny toerana ipetrahana. Fa ny tena mba angatahanay anareo tompona raiky zao ambony zany dia majereo le voaka kely majinika satria mijaly. Takamo fotsiny zao tato mba nisy fimpina kely tato ny anankiray tsy hita sasany may dia kila dia vao vonoa ty tsy nangalapy varoko ena. Varoko ihany koa tsiriko aminao fa zavatra misy ohatr'izao tsy famezatsiny azy satria ny andro efa atandro raha ena tsy laniny maraina mety indanja maraina dia tsy mety miana azy vidiny. Amin'ny fivelomana aloha zany zao vao nomboka karatsadratsaka kely indray vao dia para 0 kely indray zany zao aloha zao. Vao takany hoe ohatrany mpivady vao kely vao hoe anorona tokantrano vaovao indray zany aloha izao no tena marina. Satria zavatra kely mba nirina teo anatin'ny amantontoana zay foana adiny iray. Tsy hita hoe hoaiza zay na hoaiza fa tsy misy na sakafo tsy misy ny akanjo fitafiana ny eny akoditra ihany. Fa tsy misy ty zazy ty ary zao marary fanafody mahitao daholo satria teo ampanoloana zay dia hoe andeha hietsena dia tsisy voarayako fa may le izy dia may ny trano may tapoka ho teo tsy hay hoe taiza le izy miandro mba fanampiana zay fa tena tsisy ale zay tena volanay may daholo ny entana rehetrarehetra may tsisy raisinay tsony. Vokatry ny alatra herinaratra izay nitselatra nanao court circuit moa no nahatonga ny loza raha nambarany teo anivon'ny fokotany. Dia avy tamina resaka courant branchement pirate maromaro, branchement électricité, branchement trano misy mampiasa zavatra maromaro toa nefa ny tsy hainy zareo aby ny mampiasa an'le courant moa satria anankiray toa zany vao mirehitra izy dia le avy any amin'le fil no nirehitra dia avy eo mbola rano ray koa no tobasany an'le fil zany dia niasa vao miombo ny aretina miombo le afo sy miparitaka be dia be le afo dia nahazo an'le trano satria nisy olona ihany koa tao ampovoany tao ny tena nendoany le circuit dia le court circuit dia avy eo zany niparitaka tamin'le trano manodidina teo dia nahazo an'le poteau électrique. Branchement illicite zany dia misy foana zany io satria zany tsy ahafantarana azy raha ohatra zao ataontsika hoe misy trano anankiray dia koa compteur ray dia iny le trano ray nefa misy compteur ray iny avy eo amin'le compteur anankiray ve no mizarazara an'le courant ho an'ny trano azo maromaro ve dia leo amin'le trano azo ihany koa zany tsy mahafantatra ny tena tokony ataony ve izy fa ataony afangaroany daholo ny fil rehetrarehetra mifangaro ao fa naizay raha tompony raiky eto amin'ny fokotany tsy dia mahafantatra ohatran'izay fa tsy misy accident misy ohatran'izao. Isan-taona trangana aitrano indrona intelo no misy eto amin'ny fokotany ho ny tompony andraikitra. Betsaka ny alatra jiro eny an-toerana saingy tsy misy fanaraha-maso ny jiramasina eo anivon'ny fokotany. Ankoatr'izay olana sedranim-ponina eny amin'ny faritra iva ihany koa toy ny etỳ amin'ny fokotany Anosy be andrefana faharoa ny fahatapahan-jiro matetika sy tsy fisiana jiro eny anelakelan-trano manjaka nefa ny alabotry sy ny fanendahana.
eo amin'ny lafim-bavao afa-tanteraka kosa indray dia tsy mitsaha-mitombo amin'izao ny trangana covid-19 eto amintsika nandritra ny 2 herinandro ny sesy izay ny tety sekoly androany iravo razafy mahenina sy tahiry ny aina ny jery akaiky ny fiatrian'izy ireo izany indrindra noho ny fahatapahany rano matetika fanampanazavana. Manomboka miverina an-tsekoly avokoa izao ny mpianatra rehetra miamafy ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana isoroana ny fianaka ny aretina covid-19 saingy tsy ampy ny rano isasana tanàna matetika voatery mandray fepetra noho izany ny sekoly. Dia rehefa miverina ny anatra indray tamin'ity taom-pianarana ity dia nanampy izay le bidon misy robinet reny maromaro dia nampiana koa ny rano any amin'ny WC. Dia le taloha moa efa teo foana hoe alohan'ny karany any amin'ny salle de classe tsy maintsy misasa tanana. Dia ny problème zao resaka rano tena mandeha kely ny rano zara fa misy dia mividy simbe maromaro izay anangonana rano amin'ny hariva alohan'ny andehanana izany dia iny ampiasain'ny ankizy amin'ny maraina dia mitaty rano eo foana izany mparivony andro. Izay tsy manarama olona fa manana pompony jirama fa mampijaly be ilay izy amin'izao. Raha vao manomboka eo amin'ny amin'ny fito eo satria mpianatra miditra amin'ny fito le misasa tanana amin'ny enina sasany le tonga amin'ny enina sasany izany mbola mampiasa tsara le rano eo amin'ny jirama izay fa le ankizy kely miditra amin'ny vala le efa rano nangonina iny hariva sisa no ampiasaina fa tsy maharaka le rano mihitsy izany amin'izao no tena tsy maharaka. Iry sekolim-panjakana no anisan'ny tena tsy amin'ny foto-drafitrasa ankoatra ny trano fianarana izay efa ratsy mbola zarizary ihany koa ireo toeram-pitiovana sy toeram-pivoahana. Miditra eo am-bavahady eo ndraiky izy dia voajery tsy manao kasibosy dia ampiatao kasibosy fa na izany tsy izany aza misy ohatra hoe 3 4 tsy manao. Tsy afaka mamerina anazy moto izay fa dia afarana entanina foana izany izay mahazaza anazy entanina foana averina foana isan'andro alohan'ny iravana eo sao dia efa tsy maintsy mitondra kasibosy tsy maintsy mitondra kasibosy raha pitsinareo tsy nanao dia mitondra dia afarana manafatra foana ny atao. Ny rano lava-drano daholo moa no miasa ety amin'ity faritra misy anay ity dia efa somary ritra tena ritra moa fa tsy hoe somary ritra talohaloha teo izany no mividy fa zao indray efa tsy mividy izay fa manafatra mpianatra dia samy mitondra ny tavoahangy mpianatra dia iny angonina ao anaty dia laima dia iny ampiasaina androany tontolo dia rapitso indray mitondra indray mianatra maraina izany dia efa mitondra maraina izay mianatra riva mitondra riva dia misy rano ampiasaina foana samy mitondra kelikely amin'ny tavoahangy. Ho an'ny sekoly tsy miankina izay nandalovanay tetỳ Anosy na mitombona ny ora fianarana mba hisoroana miloha izay mety ho fianton'ny fampianarana tampoka noho ny fiparitany aretina raha manaraka ny toromarika ny ministera kosa ny fandaharam-pianarana ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana. Atsivona moa fa 700 ny tranga vavavoatily ny herinandro teo ary 9 no namony ainy. Tontosany farany herinandro teo kosa ny Noely ny voafonjy atao amin'ny fonjabe ny tsiroany mandidy etsika izay nokarakarainy aumônerie katolika izay miahy ireo voafonjy toy izao indrindra ny fanampanazavana tateriny MBS tsiroany mandidy. Ny sabotsy teo no notontosaina atao amin'ny fonjabe ny tsiroany mandidy ny etsika fankalazana ny Noely ny voafonjy. Ny ACP na ny aumônerie catholique de prison notarian'ny lehibeny ny père Rakoto Fanomezantsoa François no tomponantoka tamin'ny fanatotosana izany niaraka tamin'ireo tomponandraikitra amin'ny fandrarana ny fonja atao amin'ny Fatribongolava. Sorona masina feno no nanokafana azy notarian'ny père Rakoto Fanomezantsoa François sy ny révérend père Jean-Claude. Ity farany izay nitondra ny teny soa mahafaly fa lehibe ny fitiavana omen'Andriamanitra tsy mionona fotsiny tao an-danitra izy fa noho ny fitiavana dia nidina teto an-tany ary ny atao hoe fitiavana dia tsy hoe milaza fihetsepo fotsiny ihany. Manomboka teo amin'ny fotoana nahatongavan'ilay zanak'Andriamanitra ho nofo dia tsy olona intsony na ampitondraan'Andriamanitra ny teny ho an'ny olombelona ilaza hoe tia ianareo olombelona izao Andriamanitra. Fa izy Andriamanitra mihitsy ny tonga ny teny ny laza manambara fa tiantsika izy ary izay ny tena fitiavana. Notombiasy ny fampisehoana nataony ireo voafonja ary ny fitsidiana ny fampiratina ireo asa tanany voafonja izany. Fiaraha-misakafo no namaranana ny fotoana ka sakafo peto ho an'ireo voafonja
fanomezana avy amin'ny aumônerie catholique de prison ny diocèse ny Tsiromanjidy. Marina fa miisa roa sy dimanjato ireo voafonja ao amin'ny ity fonjabe ny Tsiromanjidy ity, vehivavy ny 10 amin'ireo, 10 kosa no tsy ampitaona izay zazalahy avokoa. Nanatotosa izao noely ny voafonja izao ny ACP satria olombelona manana zo mba hisitraka izany izy ireo, araka ny fanazavany Père Rakoto Fanomezantsoa François. Izay manentana ny tatsika ny olombelona rehetrarehetra mba hanana izay endrika toan'i Kristy izay tonga nofotoantsika manome fitiavana ho an'ny hafa Andriamanitra manatona antsika olombelona. Dia izay afatra izay ihany koa no raraha-toketronany koa ampitany amintsika mianakavy satria mazana moa ny voafonja dia somary tsy voaray eo anivon'ny fiarahamonina ary misy endrika fanandriamanitra ka androany dia naseho hoe na dia ny fonja ary zareo tsy verina ovinanoviana miasina mahazanak'Andriamanitra azy, miasina maha-olombelona azy. Ka dia izay indrindra no anaovana n'izay fampianarana izay mankahely azy ireo ary sika kristiana ihany koa anentanana antsika ihany koa hoe endrika anankiray anehoantsika ny asa fitiavana notsidrianareo. Ka mety tsy afaka makany amin'ny fonja isika fa endrika anehoantsika amin'ny famonjam ampiana azy ireo amin'izay mety ilaina na fitafiana na sakafo satria betsaka misy ro ihany koa tsisy manaritra sakafo. Ka dia izay no anentanana antsika fa tena ho zary nofo antsika ihany koa Kristy izay teraka ho antsika aneo an'izay asa fitiavana sy famonjam-po. Ny fiainana ny maha-kristiana tsy vita ny fiainona ny ten'Andriamanitra fa fiainana azy eo amin'ny fiainantsika dia ny fahaizantsika mamindra fo. Dia izay azontsika atao hanampiana ny rondramantsika ireo amin'ny voafonja dia andeha tanana antsika araisina tanandroa koa aza dia mirary soantsika rehetrarehetra mba tena iaina izay maha-kristiana antsika izay ka ho afaka hitodika amin'ny hafa sy hanompo ny hafa mandrakariva sika. Ny aumônerie catholique de prison dia hivondrona ireo herivela rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana izay manatanteraka ny asa pastoraly ao amin'ny fonja zany aneo an'izay fitiavan'i Kristy izay satria endrika Kristy ireo ary izay indrindra no antony andehanana ny fonja mankahery azy ireo ary mamangy azy ireo mba ahafahan'izy ireo rehefa mba mivoaka mba afaka hiatrika amin'ny fiainana dia mba afaka hiaina toy ny olona rehetra. Aza adino fa ny zony apahany zoan'izy ireo ny esorina fa tsy ny asiny maha-olona akory ka na dia any azy izy ireo dia manana izay endrika Andriamanitra izay mandrakariva. Dia izay ny antony sy ny fiangonana manatanteraka ny hafatry Kristy hoe tany an-tranomaizina no vonginareo mifototra amin'ny asa fitiavana sy famonjam-po mandrakariva. Tamin'io fotoana io ihany no notoloran'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny fandrarana ny fonja mari-pakasitrana ireo rehetra fikambanana na olon-tsotra na mpandrara na mpanao politika na fiangonana izay niara-miasa sy nanoana ary nanampy ny fonja tamin'ny fandrarana ity fonja ity nandritry ny taona 20. Ny tatitra ny vaovao tantely Razana Mahefo teo amin'ny lafiny teknika Rakotonoasy Anjara. Eo amin'ny vaovany maresaka iray sampirenena kosa indray dia efa manomboka mandray fepetra mialoha avokoa ny firenena maneran-tany manoloana ny fahitana ny trangana Covid-19 vaovao. Ao ireo manafatra ny vaksiny fanefitra ny valanaretina, misy ihany koa ireo firenena mandray fepetra entitra mba hisoroana mety ho fianaka izay valanaretina izay. Nambiny Tsovelo Sitraka sy Mathieu Princy. Manay mafy ny paritany valanaretina corona Rwanda manoloana ny tranga efa mamiakatra any an-toerana. Mbola ireo mponina sy mpianatra ao Kigali sy Malawi aloatra no hiara-ny fepetra entitra. Vao omaly nahatratra 220 ny isan'ireo tranga vaovao ka nahataitra ny fitondram-panjakana Rwandais. Nisy ny tatitra teo anivon'ireo hopitaly fa 2,000 ny isan'ireo vohatra amin'izay ary 470 no maty. Araka ny fanambarana nataon'ny filotany an-toerana omaly tsy nisy trangana coronavirus mihitsy atao anatin'ny 2 volana nisesika izao niakatra be izao. Hiato mandritra ny 2 herinandro alohan'ny fampianarana any Kigali sy Malawi ary mety mbola ho alavaina izany arakaraka ny zava-misy hoy nambaran'ny filohan'ny Rwandais. Omena sehatra manokana kosa nefa ireo mpitsabo mpanampy vao nahavita fianarana ary azo toerana aingana sy mba hitombon'ireo mpitsabo misana ny marary ialana amin'ny fitarainan'ny mponina ny amin'ny tsy fisian'ny fikarakarana. Arak'izany mandray fepetra mialohan'ny filohan'ny Rwanda hisoroana izay mety ho fahasarotana be loatra sy fahasairanana ho an'ny mponina ao aminy.
tontosandroany ampamoaka goavana nataon'ireo olony Madagasikara ampernas rehefa avy nandalo fanadihadiana lalana ny enquête parlementaire makasika indrindra ireo raharaha mafampany eto amin'ny firenena isan'izany ohatra ny fampidirana antsokosoko fitaovam-piadiana mahery vaika teto Madagasikara. Asin'Andriamalala, Manorandramalala. Nampidirina mialohan'ny 20 janoary taona 2024 teto Madagasikara ireo fitaovam-piadiana mahery vaika nampiratiana tena mikanjaben'ny Mahamasina tamin'ny fianiana ny filoham-pirenena ampernas hoy ireo olona androany. Tsy nanara-dalàna fampidirana ireo fitaovam-piadiana ireo raha araka ny fanambaran'ireo olona trany. Tsy tonga nanatrika ny fampiatsoana nataon'ireo olona kosa hitsakilan'izany ireo tompon'andraiki-panjakana ambony ampernas izay ven'ireo olona fa tokony afantatra sy tompon'andraikitra mahalala ny tiraraha ity. Tsy nisy afa-tsy ny tompon'andraikitra teo aloha ihany no namany antso hoy hatrany ireo olona. Voamarina tamin'ny alalan'ny fanadihadiana fa nisy tokoa ny fitaovam-piadiana mahery vaika nampidirina teto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara izay tsy nanaraka ny tambazotra ofisialy sy ny lalàna velona mifehy ny fitaovam-piadiana. Etsankilany dia tsy afaka nanapirofo ny fisiana antontan-taratasy ara-dalàna manamarina ny fiavian'ireo fitaovam-piadiana ireo sy ny fomba nampidirana azy ary ny fomba nividianana azy ny tompon'andraikitra samihafa izay nanaovana fanadihadiana. Nilaza ny samby gaga sy talanjona ny manamboninahitra amboniny rehetra tao amin'ny tafika ny zandary ary ny polisy rehefa nahita ireo fitaovam-piadiana narantiranty teny Mahamasina ny 20 janoary 2024. Ny mahagaga ihany koa dia tsy mbola nisy fanadihadiana lalina nataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajana mikasika an'izany hatramin'ny taona 2022 ka mandrakity ny androany. Noho izany dia takihana amin'ny rafi-pitsarana maefa ny fanokafana fanadihadiana lalina mikasika izao fampidirana amin'ny fomba tsy ara-dalàna fitaovam-piadiana mahery vaika eto Madagasikara izao satria dia manokatra varavarana ho amin'ny zavatra mamoa fady eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Misy ny lalana iraisam-pirenena mandrara ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika atsokosoko toy izao ary misy ihany koa ny lalam-panorenana mandrara izany. Miantso ny tompon'andraiki-pitsarana isan-tsokajy moa ireto olona ireto anohy ny fanadihadiana efa natomboka izy ireo. Eo amin'izay tatitra navoaka ny loha izay hatrany ary dia voapirofo ihany koa fa tena nisy sy nanjaka teto Madagasikara ny alabato tamin'ny alalan'ireo doublon nandritra ny fifidianana ny fanesy teto Madagasikara nanomboka ny faran'ny taona 2022. Asin'Andriamalala sy Manorandramalala trany. Nampiasaina avokoa ireo tetika rehetra nafana nandrombaka fahefana hoy ireo olona. Samy nampiasaina avokoa mantsy na ny anaran'olona mitovy miverimberina sy ny fampiasana karapanondro osika hoy hatrany ny fanazavana azo. Raha tsy aivina dia efa niaiky ity anarana miverimberina ity ny filoha-hevitry ny seny teo aloha Andriamatoty ery Rakotonarivo. Efa laza mialoha tamin'ny nisian'ny karapanondro osika ihany koa ny teo anivon'ny trampim-pirenena. Nisy fiantraikany tamin'ny voka-pifidianana araka izany ireo osika marobe ireo. Ny famerimberenana ny anaran'olona ao anatin'ny lisam-pifidianana indray no natao tateoriny anetsemana ny anaran'ireo olona tsy atokisana loatra amin'ny safidy izay ataony ny antony zany. Mora ny mahatratra sy mahafantatra izany indrindra raha nisy fisapakevim-bahoaka teo aloha satria eny sy tsy ny fanontaniana ary fantatra mazava tsara ny tonga ny fidy sy ny tsy mifidy ary ny voka-pifidianana. Mora tratra ny solosaina ny toy izany ka ny ova indray mitetika dia ny fampiasana laharaka ara-panondro miverimberina natao avy amin'ny kara-panondro sandoka afaka ampiasaina miaraka daholo reo fomba fangalaram-bato ireo ary manampitrotraka koa ny fampiasana bileta tokana voamarika meloha
manamora ny fangalaram-bato, ny fanendrena ny sefokotany zay tsy maintsy mandray baiko avy amin'ny ministerany atitany raha teo no tompona andraikitra mamoaka ny karapanondro zay misy ny osoka tamin'ny fifidianana nanomboka tamin'ny 2024. Manaraka ny fanaovana osoka amin'ny karapanondro pirenena sy ny tsy fahatomombana ny sora-piakohonana, ary farany tsy fahatomombana ny lalàna mikasika ny fifidianana. Nitondra porofo mazava moa ireo olona nanaporofo izay rehetra nolazainy izay. Reo izy ireo tompoko, olona tsy mifidy reo le olona soratana ao anatin'izy mpifidianana fa tsy ilaina akory ny fidianany ary zay ny antsonay hoe kanety la glace. Sapona ny reto fa betsaka tany amin'ny boroboko tany rehetrarehetra tany tsy misy naky reo. Ny dikany dia zao tsy ilaina mifidy inge ireo olon'ireo zay malaglasy azy fa lay telopolo sy le folo sisa no mifidy ary voatoka ny fandreseny ilay manana an'ilay telopolo. Anisany nanaovan'ireo olona fanadihadiana ihany koa moa ny mikasika indrindra ny fitantanana ny vola azon'ny Madagasikara tamin'ireny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 ireny. Toy izao indrindra ary makasika izay tateriny Asina Andriamalala sy Tokra Marolahy. Tsy nisy izay tsy nitaky ny mangarahary tamin'ny volany hitantanana ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus ny teto Madagasikara. Niteraka resabe sy savorovoro tamin'ny fokotany maro teto Andrenivohitra sy tany amin'ny faritra manerana Madagasikara mihitsy izany, satria olombitsy ihany no nahazo ireny tosika avy amin'ny fanjakana ireny. Efa niezaky ny jery ny atsipiriany tamin'ny fandaniana maro samihafa atao amin'ny trankala ministera voakasika ireo olona saingy tsy nahafapo azy ireo izany. Zavatra hitantsika eo dia hoe ivolio dia nalefa ny fidianana zao ny fidianana ria fa tsy mazava amin'ny fomba ahoana nampiasana azy. Nisy ny fidianana extracteur d'oxygène, nisy ny fidianana ambulance amin'ireo kojakoja maro samihafa sy ny sisa sy ny sisa. Fa kosa tsara ho fantatra amin'ny fomba ahoana nampiasana azy, misy ve ny tolo-barotra zany mendrika azahoana valiny daholo zany. Manahoana ny passation de marché restreint io sa marché ouvert, izany ny olona nahazo andreo marché reo izay tompoko vavy ny antony ny antsony ireo ministera tompon'andraikitra, ireo ministra reo mba hitondra ny fanazavana makasika izany rehetra izany. Tsy tantaratra ozy ateo ny fitsinjarana mirindra sy mitovy amin'ireo fanampiana ireo teo anivony fatra 2020. Nisy ireo izay afaka nisitraka ary maro dia maro ireo izay velon-taraina fa tsy mba mijerena mihitsy, nefa ny vokatra ireo fepetra no raisy ny fitondram-panjakana andritry ny fotoam-pahamehana ara-pahasalamana dia nipaka manerana ny nosy ka miteraka fimenomenonana sy fahasorenana mihitsy ara eny anivony fiarahamonina sy ny isa tokantrano. PDB ireo tompon'andraikitra nantsona ozy ateo. Tsy misy intsony araka izany ny fifampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka.
raha nisan'ny teraka resabe teto amin'ny firenena ihany koa moa ny momba ny raha famonoana faobe ireo gadra nitsoka tany farafangana no entiny olona ihany koa androany ny valin'izay fanadihadiana makasika izay gadra nitsoka tany farafangana izay Asinandria Malalatrany sy Toky Ramarolahy. Tsy mbola fantatra mazava treto ny raha famonoana gadra tany farafangana iny nandray ny andraiky ny ankoho ireo loholona tamin'ny alalan'ny enquête parlementaire ka nisy nanaovana fanadihadiana ity raha atany farafangana ity. Dia nitsapanay sy hitan'ny fanadihadiana ny tsy fahaizana mandray andraikitra sy ny fifaniliana andraikitra tamin'ny toe-javatra anseho satria dia nikorotana tanteraka ny fanarahana ny toromarika nomen'ireo nieritreretina hoe hitondra ny fandripahalemana tamin'izany sy nametrahana ny andraikitra amin'ny famerenana andray ny voafonjy ireny. Ny fahatelo dia fampiasana fitaovam-piadiana tafahoatra na hoe usage excessif d'arme izay rehefa nidiniana dia ohatrany tao tsy matianina tsy professionnel akory ny mpitandro amin'ny filaminana nieritreretina ampanirahana anatanteraka ny iraka. Ary ny fahaefatra dia efa tena tsy izy tsony ny fonja eto amintsika ary dia na ny atao hoe ny condition carcérale raha moa zany ny fitazomana ireo voafonja tompoko dia tsy manaraka ny tokony ho izy intsony ary manahirana dia manahirana ihany koa ny fifangaron'ny voafonja amin'ny fisin'ny zaza tsy ampitaona voatana amponja tany farafangana. Tsikaritra nandritran'ny rotaona ihany koa izay fa tao tsy dia laharam-pahamiana ho an'ny fanjakana loatra ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara saika ahitana olana sy korontana tranomansy io ministera io nanomboka ny taona 2024 iny. Germain Nomenjanahary sy Mathieu Prince nanao ny fanadihadiana. Ministera ny fanabeazam-pirenena isan'ny ministera nahitana tsy fahatomombanana indrindra nanomboka ny taona 2024 iny. Tao ny raharapany Garni, ny fuite de sujet, ny rara bonbon sosette, izao indray ny fitokonan'ny mpianatry ny ENS manoloana ny fandraisana ho mpiasa mpanjakana. Tsy mahagaga raha toka mitotonga ny sehatry ny fanabeazana io eto amintsika ankehitriny. Efa ny tena raha volana mahery zay tsy herivo ireo kotomany UNS io fa misy tsy mazava, misy kolikoly ao dia ny eny fotsiny nareo fa tsy nandray andraikitra. Raha ny eny teniko zao efa ny lamina tsy memy anticiper nareo dia zao io 0 ariary io koa problème be dia efa mitendray androany mbola mafisiko le izy satria io 0 ariary io dia izy no andony volany maître Afram reo anatin'izany non subvention misy firial ry zareo. Ny SMIC zao ny karama farany ambany 200 000 ariary misy mihoatra ary ray aman-dreny vonina andray anjara amin'izany nefa nareo indreny no miteny hoe mena 91 000 le olona dia lasa mena zany le karaman'le maître Afram. Zao ry zao 4 mois tsy nomenareo, maître Afram subventionné 15 mois tsy nandray karama fa hovonoina ve ny mpampianatra sy mpanabe. Isan'ny notsipiany ity solombavam-baoaka ity moa ny momba ny daty ny fanadinana amin'ny ity taona ity. Nambarany fa mitavozavoza tanteraka ny fanjakana sy ny ministera satria hatramin'izao dia mbola tsy nivoaka ny datim-panadina-mpanjakana raha toka mivoaka alofony izany isan-taona. Marary tanteraka ny fanabeazana eto amintsika ho hiatrany ny nambarany. Mahakasika kosa ny tatitra izay nataony parlementaire sy ny fomba fitantana ny mpitondra ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao dia mpanao politika iray no nitondra ny heviny mahakasika izay. Germain Nomenjanahary sy Mathieu Prince hatrany. Petsaka ny zava-miafina tsy fantatry ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy mitranga ao anatin'izao fitondrana izao. Izany indrindra no antom-pijoroan'ny RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia izay tariny ny filomarika Ravalomanana eto amin'ny firenena dia mba isian'ny fahamarinana
sy fanomezam-baovao ho an'ny vahoaka malagasy ary ny tena zava-misy marina. Fanjakan'ny Baroa no misy eto ankehitriny ary ilaina ny fisin'ny atoko-panohitra matanjaka tahaka ireny. Raha ireo tatitra nataon'ireo senatera reo no minona dia tena tsy misy eto Madagasikara mihitsy hoe état de droit. Tandalana zany tsy misy. Faharoa, tsy misy eto koa ny atao hoe bonne gouvernance na fitantanana raha madio sy mangarahara tsy misy eto. Ary fahatelo tsy voahaja eto amin'ny tany sy ny firenena ny atao hoe zon'olombelona droit de l'homme. Association de malfaiteurs no misy eto. Na fikambanana olona mpanao ratsy no misy eto. Mba tsy tenenana hoe mitondra antsika fa tena tsisy fandraisana raikitra mihitsy ary ny zavatra misy. Ankoatra izay, tena nisy resaka mahakasika ny fanapahan-kevitry ny fanjakana momba ny kapoaka-mbary ihany koa ity mpanao politika ity. Raha tsy ahivitsika tsara dia nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny Prime Ministre nandritry ny fivorian'ny gouvernemanta ny taona lasa teo ka nanaovana sy nametrahana ho 500 ariary ny kapoaka amin'ny vary. Tsy voatazony io vidim-bary io ankehitriny ka ny kapoaka fa marambary indray no voalaza fa okitiana. Izany ve no mba vahaolan'ny fanjakana? Mba mandiniha tena ihany alohan'ny tenenana, mba avadibadiny-pito ihany mena alohan'ny tenenana. Tsy mafiteny zany zavatra iaina sady foto-tsakafo malagasy loatra zany no tsy ahita miaina tahaka an'izao. Hita amin'ny andro maitsoahitra isika dia tsy ahita vahaolana fa ny kapoaka indray ny vahaolana mahamenatra tena mahamenatra. Niteraka fa nihokevitra maro hatrany anaty tambajotra serasera moa ity fanapahan-kevitry ny ministera ity, toy ny hoe hahena moa sa atombo ny abeny kapoaka manara-penitra. Izara vato mizanakoa very zareo, hoy ny sasany. Hivadika orange daholo zao reo kapoaka eny an-tsena atsoatsy, hoy hatrany olom-pirenena naneho ny heviny. Fa ny famotona ny fampiarahaba-dratra ny taona vaovao 2024 ny tanora tim sy ny vehivavy tim atao soroany mandidy ny sabotsy teo. Nanatrika izany ihany koa moa ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim sy ireo birao foibe ny antoko tim Madrany. Fanampanazavana ary entiny MBS soroany mandidy. Ny sabotsy fahenina folo ny volana janoary 2024 teo no notontosaina tao amin'ny Espace Horizon ny fifampiarabana na tratrarana ny taona 2024 teo amin'ireo mpikambana femme team sy jeune team atao amin'ny renivohitry Tsirony Mandidy. Nanasan'ireo distim telo mizala avy eto Tsirony Mandidy sy ireo délégation ao amin'ny foibe ny antoko team avy any Antananarivo. Ao anatin'ny redynamisation ny antoko team izao dia naneho ny firaisan-kenany izy ireo araka izao fanazavana izao. Ingeny fanambinana sy fitahina itoetra amintsika mianakavy. Tonga eto izay femme team sy ny jeune team tompoko vonona hijoratrany ary vonona hiara-iasa nohana ny tiako Madagasikara ka mangataka aminareo avy any amin'ny ambony ihany fa vonona tsara izay havona hiara-iasa amin'ny anohana ny tiako Madagasikara trany ary vonona hiara-iasa trany. Fiaraha-misakafo, fiaraha-mikorana, izany no nataony ireto tonga tao amin'ity fety ny asaramanitra ity. Nahita fahavononana eo amin'ireo vehivavy sy ireo jeune team ireto délégation avy eo amin'ny foibe national ny antoko team ireto. Gadona moa ity ny taona dia izay indrindra no ampisitsika mianakavy eto dia ny fampiarahaba-dratry ny taona sy ifampirarosoa. Fa dia ny teny voalohany hoentiko ihany koa dia mbola amin'ny alalan'ny filoham-panorona Ndraibatomary Ravalomanana izay nampitondra hafatra ao anay telo rahalahy fa dia miompo tanteraka aminareo aty Tsirony Mandidy ny tenany ka mampita ny teny fiarabana sy ny firaroantsoa ho antsika mianakavy mba ho atao-pahasambarana io hanaovam-pahasalamana ahafahantsika rehetra manatanteraka ny didiamanana andraikitra miainga eo anivon'ny ankohonana eo anivon'ny fiarahamonina izay misy atsika ary ny adidy mavesatra ihany koa miandry atsika eto amin'ity fireneny ity. Raha mahakasika manokana ny antoko dia tsy valapatra loatra amin'iny angambisika fa fotoana vitsivitsy lasa izay ny nandalovana teto
nanomboana n'ilay asa ho atao eo anivony antoko dia eo amin'ny famelomamaso na ny redynamisation zay efa nazavaina teto fa dingana somary lavalava ny tsy maintsy andalovana ahafahantsika manatratra ny tanjona ao kelena amin'izany dia ny ampatanjaka ny antokontsika indray hiatrehana ny zavatra rehetrarehetra tsy maintsy asehany atoko ho anay raha miverina fotoana foy ao aorinan'izany na ataontsika hoe fety fampiravana tratry ny taona ara ny atrehany eto dia efa nahitana tsaratra sahady ny firosonareo sy ny fahavononanareo anao an'izany redynamisation zany satria anisany tingana voalohany tsy maintsy atrehana raha tiana tanteraka an'izany redynamisation zany araka ny fanazavana nataontsika teto dia ny rassemblement na ny fampivondronana ny hery ary raha misy ny disadisa ao anatin'izay famondronana ny hery zay dia mirosotsika amin'ny fampihavanana raha araka ny teny mpitondrateny teo dia efa dingana efa nydinavonareo zay ary firosona sahady any amin'ny lazaiko teo hoe fametrahana rafitra ary ametrahantsika zany antokotiako Madagasikara zany amin'ny toerana tokony misy azy ka ahafahantsika miatrika an'izay ady rehetrarehetra zay ho tsy maintsy ho atrehantsika. Mitohy hatrany ny redynamisation ny antokotim amin'izao misy ny antso sy afatra ataon'ireto mpiandraikitra amboniny antokotim ireto ho an'ireo tanora sy vehivavy maniry sy mangetaheta aty amin'ny faritry Bongolava mba hanantona trany ny QG eto Tsirony Mandidy ho an'ny aty amin'ny faritry Bongolava izany. Fa manoloana ny krizy iaina ny fiainana ankehitriny tsy dia hinanio ny heviny ny RMDM avy ao aloatra mangoro tsy mijery ny fahorim-bahoaka ny mpitondra ka mila ny fiarahamientan'ny rehetra mba ho fanavota amin'ny pirenena ny Rendriana Arivony. Aviditra anaty krizy lalina ankehitriny ny firenena malagasy tsy mahavay intsony ny olana menjady amin'ny sambatan'olona ny mpitondra fanjakana miantso fiarahamientany daholo be ho amin'ny fanavotam-pirenena ny RMDM aloatra mangoro. Mitaraina ny vahoaka ty Ambatondrazaka eo ny tsy fisian'ny orana zay tsy mba misy ny fanampian'ny fitondram-panjakana ary eo ihany koa ny vidin'entana zay misonga andro aman'alina miakatra andro aman'alina vidin'entana na dia ty misokotry ny Madagasikara aza dia mahatratratra any amin'ny fitonjato 500 ny kapoaka ny vary. Mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoana izao ny afitsiko ty fitondram-panjakana ity fa ny harem-pirenena nivoaka ny ivelany ny eto toerana ny mahantratrany ary nitianay atao amin'ny RMDM olazaina dia hoe ho antsika vahoaka eny Ambatondrazaka vahoaka eto Madagasikara indrindrandrindra tokony isika mba hijery marina hoe mendrika ny vahoaka malagasy ve zao fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary inona ny tokony fiaraha-mientana hanarenana izany amin'ny fotoana manaraka indray. Raha oviana vo hatsapa izao fasairanana menjady amin'ny voaka izao nefa ny mpitondra ka anymesehatra ny hafa mba hatongavana amin'ny fanarena pirenena zay efa potiky ny fahantrana amin'izao fotoana izao. Izay ary no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS izao alina izao tomboky lahy sy tomboky vavy ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.